Miarabanao tompoko klasy tompoko vavy manaraka hatrany ny fahita lavitry ny Kolo amin'izao fotoana izao ny fandarana Ankitsimpo no ampiatranonao vahiny roa indray no entina aminao amin'ity androany ity miaraka amina lohahevitra roa samihafa ihany koa dia ny mikasika ny lalàna mifehy ny fampihavanam-pirenena sy ny raharaha Augustin Andriamananoro. Vahiny voalohany ho any androany ny solombavam-bahoaka Karasafitsandraofa Brunel, solombavam-bahoaka ny Mananjary lany tamin'ny anaran'ny Mapara. Miaraba tompoko. Miaraba ny vahoaka malagasy manjoy ny fahita lavitra Kolo TV amin'izao raha sy fotoan'izao ary mankasitraka ihany koa amin'ny fanomezana sehatra sy ny fanasana. Eny tompoko vahiny faharoa ihany koa ny docteur Razafindrakoto Arsan, secrétaire général ny avitra ho an'ny firenena. Miarabanao tompoko tonga soeto amin'ny fahita lavitra. Miarabanao Feizoro dia miaraba ny vahoaka rehetra izay manaraka ny fandarana Ankitsimpo ity ary miaraba koa an'ireo teknisianina rehetra sy ny vahoaka malagasy amin'izao fotoan'izao misaotra amin'ny fanasana. Eny tompoko mialohany tena irosona ao anatin'ny ajevitra dia ndeha raha avy hatrany ny fanadihadiana nataony Zorakotondrina mikasika ny fampihavana-pirenena. Maina ny ady hevitra sy ny asam-boamera nandritra ny eninandro momba ny volavolan-dalàna momba ny fampihavana-pirenena. Nolavin'ireo solombavam-bahoaka mpanohana ny fitondrana avokoa ny ankabeazan'ireo andinina sy ny voamera fanitsina. Ny foto-kevitra natolotry ny gouvernement tamin'ny ankapobeny no noterenan'olanina androany. Zahay zany sola varesaka fa zay kosa moa sy toeketrehitra zay fa raha moanany conseil des ministres dia zay zany no arahanay. Misy endrika faniliana nefa amin'ireo andininy maro tao anatin'ity lalàna ity ka izay no noezahiny teo anivon'ny voamera nasipantsina. Tsy miendrika fampihavana-pirenena tena izy anefa raha toka tsy asipantsina ireo andininy ireo, hoy ny solombavam-bahoaka maro naneho hevitra androany. Ka aoka isika ry solombavam-bahoaka namana tsy hirotoroto fa midiatanantsika ny mampiny filalàna ity fa tsy hoe zay arosy ny gouvernement na ny expert ho antsika ary nanarosy ny expert aza betsaka neny namboariny gouvernement tamin'io ary mijerena zany asa ho izany miaraka ny feon'ny vahoaka zay heninay dia namoaka anty asany voamera ity ka raha tena fitonina no tadiavitsika satria zahay dia nahita asa tao voamera fa misy voahinikilitra ao amin'ny fanomezana fampitsorakely. Nisy voahinikilitra ny projet de loi avy any amin'ny gouvernement ka izahay no izany dia manambara eto fa tsy tokony tsinitsy miavana ny asany voamera. Fa nozondrava ve sa inona ny zavatra misy ka anatin'izao fotoana adinihan'ny parlementa ato anatin'ny hémicycle zao ny resaka réconciliation nationale no ampikadrana ampanamboana ny vice président national ny Mapara nisana ny tananarivo to klasy vavy. Tsy maintsy miteny zahay na ia faly na ia tsy faly satria ny Mapara groupe parlementaire ato anatin'ity parlementa ty ato anatin'ny toerana misy atsika ty ka mampalahelo ny toe-javatra ohatrany reny ny soatoavina malagasy tsy misy tsony. Matahotra amin'ny fifidianana manaraka avy ny mpitondra ankehitriny hoy ny solombavam-bahoaka Girivo Randrenarsoa ka mahatonga azy manao izao endrika faniliana maro isan-karazany izao. Ny vahoaka ny tokony tsara hoy ity solombavam-bahoaka ity amin'ny fifidianana fa ny manana ny fandresena mora foana no kasain'ny mpitondra atao amin'ity lalàna ity raha nambarany hatrany. Ity solombavam-bahoaka ity izay nampiakapeo amin'ny fomba ratsy kasain'ny fitondrana atao. Isorana gouvernement tanapiditra ity fampihavana-pirenena ity kanefa le matompo ray ministra ny tenako dia mahitsy miresaka amin'reto amin'ny fofeny fanajana fa mitongirana izy ity ohatra mahita endrikendrika faniliana ao anatin'le izy tsy fantatro anao fampihavana-pirenena tsika dia zany tehiteny hoe fampihavana-pirenena ve zavatra niseho tamin'ny sabotsy raha olona ray no mandevina ka eny no alay tsy mitovy hevitra amiko izy afaka natao tampo kanefa za mahita tompo fa akene misy olona voarorirana zavatra fa tsy samborony dia aiza ny fitongirana zany dia anao ny filalàna ty tsika ve dia netongirana koa matahotra vai anareo ny olona sasa roa telo efatra hiatrika hiaraka aminareo ny fifidianana valopy fosoroarivo aza matahotra na tena mety ataonareo fitongirana satria anareo fa naso 10 miliara misy io zahay solombavam-bahoaka ifidy zay ampandehany io zay ny adidina eto fa ny agnatary aminareo kosa avelao zay ametraka sy vola tianay fidiny ny vahoaka hitanay mendrika fa hitana
andre matoratielo na andre matoratirety lasy voadisa ary anareo sombavavaoaka eto re nareo mody mananganangatana reo fa rasanatsika mivatika tamty nareo ihany mivaky eo mena miravoravo de misavaka ray trano samy fanalevina tany amin'ny fantaniana isanandiny no notsopahandreo solombavamboaka mpamadika palitao sy mpanohana ny fitondrana ireo andininy maro tamin'ity volavolan-dalàna laharana aotra folo tsipika 12 ity isan'ireo notsopahan'izy ireo tamin'izany ohatra ny tolo-kevitra nataon'ny voamera momba ny fanendrena ireo mpikambanao amin'ny rafitra vaovao io izay ny filoham-pirenena no manendry ny ampahany betsaka ao amin'ny ilay lalàna fototra eo ihany koa ilay famerana ny amnistia ho teo anelanelan'ny taona 2024 ka hatramin'ny 2025 izay novain'ny voamera ho tsy misy fempotoana voatondro saingy izao notsopahana tao anatin'ny fivoriam-bena trehandrehetra izao izay ny mikasika an'iny sady fantsina no mitodika ato aminao ihany ny fantaniana voalohany andriamatoa solombavambahoaka ny kongo inona aminao no atao hoe fampiavanam-pirenena misaotra betsaka amin'ilay fantaniana amiko aloha zany fampiavanam-pirenena zany dia tokony afoaka zavatra maro raha ohatra ka arahana ny tantara n'ity firenena ty maro be ny zavatra famaofao teto maro ny fitapitaka niatra teto maro ny tsindry azo lena niatra teto maro ny ankilabao niatra teto maro ny ravafananana maro ny potika ny fiainana sy ny taranana tamin'ny zavatra niatra teto amin'ity firenena ity nefa miresaka fa hoe fampiavanam-pirenena dia ferana fotsiny hoe manomboka amin'ny taona 2024 hatramin'ny 2025 na hatramin'ny farany tetezamita amiko aloha tsy mahafeny mihitsy ny fepetra ny antsoina hoe fampiavanam-pirenena ity resaka na ty lalàna ny lanina ty raha ohatra fotsiny zao tsika hoe aka ohatra akaiky dia akaiky bala tompoko nalavo an'izany hoe la gaston zany teto amin'ity firenena ity bala naosany zany hoe dada monja jaune zany teto amin'ity firenena ity dia zany ve zany dia fafanao fotsiny esoronao tsy ao anatin'ny tantara ary fafanao fotsiny tsy edikevitra ary foazina ao anatiny antsoina hoe fampiavanam-pirenena ny firesahana an'izany fa feranao fotsiny hoe atretokatreto everiko fa raha tena mitady fototra vaovao fototra tena tsara androson'ny firenena ary mba hananana fiombonam-po sy fitodiana amin'ny tanjona iombonana mpiray tandrazana rehetra dia tokony resaka zavatra lanindalina kokoa iresaka zavatra lebebe kokoa ary indrindraindrindra mba ho fantatra mpiray tandrazana reo antsoina hoe secret d'état na reo le hoe petit secret nyreo régime rehetrarehetra zay mifandimby teto reo amikoa fijerena n'izany fandravonana an'izany fandaminana an'izany kitotoana rehetrarehetra sy fandravana an'izany efitra rehetrarehetra zany zay amiko ny tena antsoina hoe fampiavanam-pirenena ary mbola maro lafo zay rehefa idirana amin'ny antsipriana ho an'ny avitra ho an'ny firenena inona zay fampiavanam-pirenena zay raha milaza ianao hoe ho an'ny avitra ao firenena tsy dia ho an'ny avitra ao amin'ny firenena ny hevitra voakako eto raha mikasika fampiavanam-pirenena fa tena hoe hevitra tokony anana ny malagasy rehetra mihitsy hoe ina marina ny tena tedavina sy ny tanjona amin'ny atao hoe fihavanam-pirenena zany voalohany indrindra ny fampihavanam-pirenena zany dia resaka voalohany indrindra décision politique zany raisinao anatina firenena anankiray matoa iresana ny atao hoe fampihavanam-pirenena amina firenena anankiray nisy zavatra ansieux zany tao anatin'ilay firenena teo amin'ny histoirany zay zany izy raha te hampiatra an'le fampihavanam-pirenena zany ianao dia décision politique io aloha zay ny zavatra voalohany tsy maintsy ampidinina tsara anatin'ny sainy malagasy faharoa raha ny zava-misy amin'izao fotoana dia nieritreretiny olona fa hoe ny fampihavanam-pirenena dia monsieur basé fotsiny na mifototra fotsiny amin'ny lalàna ny fampihavanam-pirenena tompoka tsy mifototra amin'izany lalàna na fotoana fa resaka histoire philosophie toe-tsaina ny tena hoentina ao anatin'ny fampihavanam-pirenena zany hoentina ao anatin'ny vahoaka na aoentina ampandrosoana fahatelo matoa ilaina amin'ny fampihavanam-pirenena resaka hampandrosoana an'le firenena zany satria hoe misy problème ao anatin'le firenena matoa lazainy fa ilaina no manao an'le fampihavanam-pirenena jerena zany ina le olana ary atao inona no amana ny olana io mba entina ampandroso satria fantatritsika mianakavy zay mipetraka eto amin'ity firenentsika ity
fa misy olana be eto amintsika eto a na tsy teny fotsiny eo amin'ny fahantrana fampandrosoana ny olona fomba fiainan'ny olona ny zoananany rehetrarehetra dia misy olana eto ny fitondrana ny firenentsika misy olana matoa zany raha resahana le fampiavana-pirenena tsy tokony fototra amin'ny lalàna aloha diso zany io a tonga dia tsoroko fa diso zavatra ataony antenimera-pirenena io a raha moaka lalàna izy amin'le projet de loi nataony gouvernement aloha zany tsy hany mihitsy le izy raha mba efa naka ny hevitra andriamatoa zafy albera ve ary zareo reo aloha raha ohatra ka iresaka fotsiny zany fampiavana-pirenena miala tsiny aminao a eto feizomo izy teo fa ny teny hoe fampiavana-pirenena nge fa niainganyaiga tany amin'ny 2002 tany amin'ny 2002 io a nisy tantara io ary matoa io a dia davitsika tamin'izany izy mbola tsy fantatry ny malagasy hoe inona ny tena tiana heviana amin'le fampiavana-pirenena manao bonjour fotsy ve fa nisy olana dia zay natao hoe fampiavana-pirenena tsy marina izany fa nisy natao hoe conférence nationale unique natao tamin'ny 2005 teny amin'ny terrain Ramarsona Alain Ramarsona tamin'ny fotoan'androny tamin'ny fitondrana Ravalomanana tany nefa nisy fionambehan'ny mpanao politika zay nilaza atao anatin'ilay résolution fa hoe raha amany ny olana eto amin'ny firenentsika dia ilaina le fampiavana-pirenena ny fampiavana-pirenena tompo a tsy araka n'le lalàna eo na dia tsy fantatra tsara ary ina marina le voasoratra ao satria mbola tsy mivoaka ty amin'ilay vahoaka le izy fa andriamatoa député angamba mety mahafantatra hoe inona ny contenu an'le izy fa raha ny fahitako ny fandehan'ny resaka rehetra tsy resaka kôtany aoko tsy resaka kôtany tokony atao anatin'ny fampiavana-pirenena fa resaka hoe raha olona hitondra zany fampiavana-pirenena zany aloha dia tokony jery malagasy hoe iza ny olona afaka hitondra sy haneo a hitarika zany fampiavana-pirenena zany fa raha ny hevitro ny tadiavinao aloha raha ny hevitro ny tadiavinao aloha dia olona tsy maintsy toteny eto fa tsy resaka quota na resaka hoe représentant régional io a tsy hany mihitsy fandehan'ny fampiavana-pirenena rehefa hoe moa hidirantsika inona ny tena foto-kevitra atao anatin'le fampiavana raha mijery an'ity lalàna ty andriamatoa solombavam-bahoaka inona ny tena tanjona ao anatin'io hoe resaka fampiavana-pirenena io le tanjona aloha zany samy manana mipaipaikadiny amin'ny resaka politika ny tsirairay fa le fametrahana fempotoana amiko hoe iresaka fampiavana-pirenena zany ny tanjona ne ho an'ny ty tanindrazana rehetra dia ny hoe ahoana ny atao a mba hampiombona ny malagasy rehetra hiaraka hiasa ankitsimpo ampandroso an'ity firenena ity ary alantsika amin'izao fahababoana mahazo antsika zao tena babony itsika raha jerentsika ty Madagasikara ty a vava asa tsy toko tsy foroana ny miandry itsika malagasy ary raha reo mpanao politika malagasy rehetrarehetra reo tsy ampy akory ampandroso an'ity firenena ity raha ohatra ka tonga amin'izay teboko zay tsika hoe aravina mikitotoana rehetra fandaotsika hiaraka hiasa ampandroso an'ity tena ngeza be ty firenena ty hiasatsika ary ampy hiasan'ny malagasy rehetra fa ny zavatra misy amin'izao fotoana zao no zay le paipaika politika zay dia le fironana makany amin'ny antsoina hoe fampiavana-pirenena no lasa efitra indray mampisaratsaraka sy mampisamatsamaka ny hery samihafa vondrona samihafa fomba fijery samihafa dia lasa voamay melehibe ny ahiahy ary rehefa melehibe ny ahiahy dia mazava ho azy a tsy misy ny firaisankina-pirenena rehefa tsy misy ny firaisankina-pirenena dia miditra malalaka fotsiny ny mpanjanaka sy ny mpamabo sy ireo firenena matanjaka rehetra hihinana n'ity firenena ty zay ny tena mampalahelo ao anatin'le toe-javatra satria mahatoa manao politika ny tena dia mahatsiaro hoe manana didy eto amin'ity firenena ity mahatoa manao politika dia mahatsiaro hoe misy zavatra tokony hoentina ary fampizarana eto kanefa voaroso fotsiny lay resaka hoe iroso amina fampiavana-pirenena dia zavatra fohy kely zavatra singa kely anankiray ao anatin'ny zavatra ilain'ny firenena zay no avoaka zay no entina zay ny tohanana ary zay ny eritreretina hoe hitondrana n'le raharaha misy an'izay hoe voafetra ao anatin'ny taona 2 hatramin'ny 7 zay tokony voafetra n'izay tokoa hoe ianao ny tena hoe tsy izy io fampiavana-pirenena eny amin'ny antenimera-pirenena amin'izao io a tokony voafetra n'izay daty zay hoe a ahoana ihany koa ny tokony ho izy raha tsy izy io araka ny teniko teo fejour dia hoe raha ny fampiavana-pirenena tsy resaka fotoana
na hoe limitenao fotoana zany ozy izy taminao tao hoe ny ilana ny fampiavana-pirenena resaka filozofia malagasy hoe avereny ny fototsaina ny fotokevitra mahamalagasy malagasy fa zany mahatonga antsika tsy mandroso eto amin'ity firenena ity ny costa hita mifakala ny malagasy tsy arak'le teny slogantsika hoe fihavanana fa tsika misy an'le fihavanana fa kibay akelika ihany misy matory ny teny reny tonga zany nefa nanina ny malagasy taloha na nyray hina tsy mila tsy nitaky zavatra betsaka ny mpitondra taloha na tamin'ny andro efa fahagola mihitsy fa miteny anankiray fotsiny izy dia mandeha manaraka ny vahoaka rehetrarehetra ao amin'le toerana misy azy tamin'izany mbola samy raiky pio fa hoe anaty tanindrazako ty na dia mbola voazarara samy nanana fanjakana ara teto fa hoe samy hoe samy tsika ohatrany hoe samy tsika merina samy tsika takarana fa niaraka ary ndrahina le olona tao rehefa manao zavatra anankiray zay le fihavana malagasy fotom-pisainana malagasy efa nisy tamin'ny foko tsirairay avy io zay le izy fa dia nio kely fotsiny raha tsy andeha lavitra ako hoe tamin'ny andro fanjanatana iany nisy an'ilay hoe divisé pour régner zarazarao anjakana eo ange dia efa hita mibaribary izy hoe ay tsika malagasy ty matona vita mipetraka teto 80 taona mahery nanagejanatsika teto tamin'ny fanjanatany tena tanteraka le hoe zarazarao anjakana zany fa raha zany tsy tafapetraka teto ny frantsay zany noho ny efa niala teo izy mbola nitoizana io ary zay ny tarazo amintsika hoe tsy mampandroso atsika io ary kizo faratsika amin'izao fotoana zao hoe mahagaga fa misy malagasy amin'izao fotoana mbola samy ty fa hoe mahavitra atsika ny zavatra anankiray azo avy any velany nefa eto amintsika misy an'le zavatra zay le ilana n'le fotokevitra hoe fampihavana-pirenena ny fampihavana-pirenena dia mifototra amin'ny fotokevitra anakefatra fihavanana fifanajana tenerana ary ny inany anankiray farany firaisakina zavatra anakefatra goavana filozofia malagasy io mila verina zay nydikany hoe fampihavana-pirenena mila verina izany hoe raha miteny fo zany ataonao dia hoe ny fampihavana-pirenena dia fampihavanana ny malagasy samy malagasy raha mpihavana malagasy samy malagasy ve anao dia mila fotoana hoe aloha manompoka amin'ny 2010 ka hatramin'ny 2011 zany malagasy teo ihany mihavana fa ngary malagasy hoe tsy nisy tamin'ny taona tany aloha tany ny razambe andreo sy ndraitraretra ka tsy nisy malagasy tany ny taty orina nanomboka tamin'ny 2009 nakatinga tsy nisy malagasy niaina teto ary tsy en connaissance de cause ny zavatra misy amin'izao fotoana ngary zareo zay zany olona donc tsy tokony hitombona mihitsy resaka fotoana hoe amin'izao ka hatramin'izao io fa resaka politika fotsiny hoety mifanjakana io hoe aiza ho aiza no azahoana iny faharoa ny fampihavana-pirenena tompoka tsy resaka azahoana amin'izy ity tsy resaka amin'ny famitsolokely fotsiny hoe ahoana ny compensation ny olona victime fotsiny taloha fa ho anay zay nampianarin'ny président zafy anay aloha dia mialatsiny fa izy dia nyteny hoe raha réconciliation nationale raky izy nresahana dia tandrema aloha fa misy aloha ny vérité zay aloha tsy maintsy mandeha aloha zay vao réconciliation mpitondra ao anatin'izay raha ny fanazavany docteur Rasafindrakoto aiza ho aiza ny andraikitra ny solombavam-bahoaka ina ihany koa ny nampisafoakanareo teny amin'ny anteny oera-pirenena izy lay nisy marina daholo le voalazany dokter io za eny ao anatin'le fandehan'le toedra raha zany ny fotom-pisainana ary zany ny fomba fijery ary nandrandrainay sy andrasanay hoe avoaka le fitondrany dia zay ihany koa no nahatonga anay tao anatin'ny asam-bomiera niady mafy hoe fafao ty vanim-potoana ty esory ty vanim-potoana ty fa tsy resaka vanim-potoana ny antsoina hoe fampihavana-pirenena kanefa ino moa izy natao letrezana iny tsy raharahinaay ny asam-bomiera tsisy dikany ny ady hevitra tao nandritry ny eninandro maninitra fa dia ity natolotry ny gouvernement ty dia io ny tsy maintsy laninay laza moa le solombavam-bahoaka namana teo fa dia hoe zay natolotry ny conseil de ministre dia tsy maintsy lanina zato isan-jato dia zany ny fomba fijeriny zany ny fomba fisainany ho an'ity firenena ty dia atao akory moa fa zay ny zavatra misy fa za dia tena miombona mihitsy hoe raha fampihavana-pirenena zany tompoko lalindalina kokoa maripototra kokoa ny resaka ifanaovana fa za mandinika an'ity dia hoe kajikajy politika fotsiny hoe ahoana ny fomba atao ahafahana manakana an'ity olona ty ahoana ny fomba atao anomezana tombondahany an'ity olona ty
zay ny zavatra hitako raha io lalàna nofidina teny anivony anteny mera-pirenena io teantany any hoe efa navoaka nareo solombavam-bahoaka mapara sy tima ihany koa zay to amin'ny anteny mera-pirenena iza le tena hosakanana ao anatin'izay le hosakanana ny samy mamina vina daholo ny rehetra satria raha ohatra ka io vanim-potoana voatondro io dia mazava ho azy hoe ny filora valomanana sy ny filora ajoelona nge no nitondro atao anatin'io vanim-potoana io e fa ny tiana iambara kosa dia ity ny filoa herirajonary mampianina na inona ambarany na inona fanazavana ataony dia tsy afaka izy tao anatin'ny fitatanandraharaha nandritry ny tetezamita ray manontolo tomponantoka tanteraka mihitsy izy tao anatin'ny fitatanandraharaha satria izy ny tomponandraikitra voalohany tamin'ny resabola sy ny fitatanam-bola teto ka raha ohatra izy heritreritra fa hoe io ny vanim-potoana ametrahana zany fampihavanam-pirenena zany everiko fa singa kely anankiray fotsiny io ah zany hoe ahafahana manatsara ny tontolo mpiarahamonina eto amin'ny firenena fa tsy atongavatsika any amin'ny tena hoe fampihavanam-pirenena raha io famaritana napetraka io isan'izay hoe ara-tantara ihany koa misy na tiatsika na tsy tiana misy azay fifankalahana zay misy hoe amin'ny merina sy ireo ataontsika hoe tanindrana ara-tantara zay napetraka ny mpanjanaka ahoana ny mikasika an'izay ahoana ihany koa ny amafana an'izay zay ny lazaiko teo aminao hoe ny fampihavanam-pirenena dia filozofia aloha vao mandeha amin'ny resaka décision politique hoe inona zavatra kendrena fa raha nisy zany taloha izay indrindra mahatonga antsika hoe andao hiavana atao ny fampihavanam-pirenena ary ny fampihavanam-pirenena zany araka n'le fanontaniana petraka ao amin'ny andriamato député teo hoe inona zavana hoe nanina tsy voasakanareo le izy ko izay ara le eritreritry ny hafa le hoe misy kajikajy politique izy izy ny sombavam-baoaka antsika teo ary tena marina zany fa matoa ny régime rajonary mampianana nandefa le projet de loi any amin'ny projet de loi any amin'ny projet de loi navoaka ny gouvernement io misy calcul politique ataony ao zay azoko tonga dia lazaina amintsika eto fa misy conditionnalité maromaro ange angatany any ivelany raha tsy hitan'izay amin'io resaka fotsiny malaza be eto amintsika io hoe conférence des bailleurs de bailleurs devant et investisseur io misy conditionnalité be dia be oa zay takiny hoe reto avy ny zavatra tsy maintsy andalovan'ity gouvernement ty raha te hivoaka io aty dia milaza fa hoe nahazo reconnaissance hoe fatokisany any ivelany tsika tsy mbola misy an'izany eto zany fatokisany any ivelany zay ary eo ny mahatonga azy le hoe biaiseny ny fanjakana amin'izao fotoana ny atongavana amin'le ino ty réconciliation nationale zay mampalahelo satria efa nanomboka tany amin'ny 2002 iny eo efa nitorina tamin'ny vahoaka malagasy dia resy latra tokoa ny malagasy fa itsika samytsika zao nge dia mbola izahako merina ny andriamatoa tsy mbola avany atsimoatsinana izy sud-est ary araky ny tenao teo hoe ny merina sy ny any mitanirana ny ary mbola tandroy sy ny any rehefa milaza ny fisainatsika raha vao mieritreritra dia zay ahako aloha merina voalohany zay vao mieritreritra ko aiza ho aizako ay ava malagasy fa tant que malagasy ianao ka raha tsy mahatsiaro tena hoe raha vao miresaka firenena ka tonga dia miteny hoe malagasy dia intérêt malagasy ny rovany dia mbola lavitra ty zay le réconciliation nationale ampidirana ao anatin'ny sainy malagasy 2 sa 3 tapitrisa zao hoe malagasy aloha ianao zay vao miteny hoe ay raha malagasy faiza mipetraka dia zay vao hoe ao province Tananarivo mipetraka dia eo indray vao hoe ay malagasy ako fa mipetraka amin'ny province Tananarivo donc merina zany dia fa tsy eo fa mbola zahako andrina variana iny zay zany le filozofia hitondranany andreo sinon tsy afaka mampandrosony ty firenentsika exemple anankiray fotsiny ny américaine zao ny américaine e jereo zao tonga dia manino Trump tonga dia miteny hoe hiaro ny intérêt ny américaine izy tsy miteny hoe hiaro ny teny intérêt ny ao New York fotsiny ako nary fa ia firifiry ny état ao anatiny io fa io état ray matory hoarova satria ny olona any efa miseho santira fa alohan'ny resahana amaizy azy hoe indiana izy na latino dia américaine izy aloha zay ny azo ny voalohany prioritaire zay américaine dia ohatr' zany tsika malagasy io tsika malagasy matoa ilaina le fampihavanam-pirenena raha tsy mbola tafiditra anatin'ny saintsika hoe malagasy ka ny intérêt ny malagasy intérêt Madagasikara no arovana dia tsy tafavoaka matoa ianao mametraka hoe hatramin'ny alabasiny io nametrahana le hoe hatramin'ny 2002 ka hatramin'ny 2009 misy intérêt arovanao zany fangatsy na dadabe na rahalahy olo io zay nanao ny tantaram-pirenena zay araky ny teneny député teo hoe zany lagaston zany olona homme d'état zany zany monjajon zany homme d'état zany misy histoire zany statut zany eto amintsika fa reny mandeha makaizy
ary ny zanakisy rehetrarehetra ny taranake mba anao l'histoirenyty Madagasikara ty ko tsy avelanao hiparticiper ao anatin'le réconciliation fa hatreto zay dia efa absurde. Raha oviana ary tsika no iroso amin'izay fampihavana-pirenena raisina hoe tena izy raha toa ka tsy izy ny ity hoentiny aroso ny fitondrana ty ho avy any amin'ilay fanontaniana ihany koa izy ary no hitarika an'izay. Goavana be le fanontaniana ao, tena goavana be le fanontaniana. Ny antony dia tsotra. Ny olona afaka metraka an'izay fampihavana-pirenena eto Madagasikara zany voalohany indrindra olona afaka. Faharoa olona tia tanindrazana. Le olona afaka tiako tenenina dia tsotra. Tsy olona napetraky ny communauté internationale, tsy olona ny volavolainy ny vazaha. Satria reny olona napetraky ny communauté internationale na olona ny volavolainy ny vazaha reny reny olona reny olona efa migadra, olona efa voafatotra, voafetra ny zavatra azony atao, ferana daholo ny fihetsika sy ny fanapahan-kevitra azony raisina. Ka zay le mahatonga amin'ny teny hoe tsy maintsy olona afaka ary olona malalaka. Ny teny ianao teo hoe ny mpanjanantany namakivaky. Ny tantara aloha dia tena mametraka tsara fa tsy ny mpanjanantany namakivaky antsika fa ny fitondranandriana tamin'ny fotoan'andro. Satria hatreo amin'ny androny Andrenampoinimerina dia mbola miara-miasa ny fanjakana rehetra teto Madagasikara. Fa rehefa tonga radama voalohany dia radama voalohany no nandrava nanafika tamin'ny kery nandrava ny fanjakanandriana teto Madagasikara. Nisy ny ravany nisy ny tsy ravana. Nanomboka tamin'ny andro ny radama voalohany io efitra mitsangana eto amin'ny firenena io. Dia rehefa tonga mpanjanantany rehefa avy eo, satria teo foana izy nanaramaso, fa rehefa azony amin'izay le fahefana tanteraka hoe anjanaka ny Madagasikara, zay fanapahan-kevitra ny raisiny tamin'ny 1896 dia nanaraka n'iny fosiny izy ary nanamafy an'iny fa le efitra efa nitsangana tamin'ny andro ny radama voalohany. Rehefa mitondra ny mpanjanantany dia vomay na nitehiriziny ary namafisiny izay efitra izay. Rehefa tonga ny taona 1970 tsy vita ny fitondrana ny fandimby teto ny nandrava le efitra sy nandrava le mikitoataona rehetrarehetra tsy mampiray an'le malagasy. Satria meko porofosiny ianao mba tsy tenenanao hoe teorika be ny zavatra ambarako. Ny lalam-pirenena eto Madagasikara amintsika miteny zao dia mbola lalana nofaritany mpanjanantany fa tsy mbola nisy mpitondra teto na vita namaky lalana vaovao. Avitanao an'izay ary ve ny fitondrana ankehitriny? Raha ohatra ka hoe mitady an'izany firenena zany tsika na hoe mitady an'izany nation malagasy zany tsy maintsy miroso amin'izany. Fa raha vao tsy miroso amin'izany tsika mahatsiaro foana ny sasany hoe ankilabao, mahatsiaro foana ny sasany hoe adino, mahatsiaro foana ny sasany hoe population de seconde zone sady any amin'ny faritra hafa. Jerenao fotsiny zao ohatra, jeritsika n'ity fitondrana ity. Navoakany le lalàna mifehy ny fifandraisana. Rehefa navoaka le lalàna mifehy ny fifandraisana dia nataon'ny letrezana ihany teo anivon'ny antenimieram-pirenena hoe ny renivohitra ihany no mahazo mahita fahita lavitra sy mihaino radio hafa. Fa ny radio-pirenena sy ny TVM ihany no mahazo mandrakotra amin'ny firenena ray manontolo. Manana fahafahana no couverture nationale zany TVM sy RNM ihany. Fa télé privé sy radio privé ohatranareo zao tsy afaka manitatra any amin'ny faritra. Dikan'izay zany le vahoaka any amin'le faritra zany dia mazava ho azy tsy fantatro malagasy ve sa tsy malagasy. Zany rehetrarehetra zany takina daholo ao anatin'ny fampihavana-pirenena hoe zasy anao dia mpiray tanindrazana eto Madagasikara. Dikan'izay tokony hitovy zo zavatra hitako tokony ho hitanao na hoe mana-tsafidy ohatranao ihany koa hijerena zay tiako jerena sy hiainao zay tiako henona. Raha oviana ary no iroso amin'izay fampihavana-pirenena izay isika eto Madagasikara iza ihany koa no hitarika azy? Araka ny teako anao teo ny fampihavana-pirenena décision politique. Izy anao afaka mandray ny décision politique fitondrana. Fanontaniana amin'ny tokony mipiraka dia hoe sahaza ary mendrika ny fitondrana io ve ny anao an'ilay fampihavana-pirenena aloha. Araka ny tenin'ny député teo hoe ny olona tokony hitondra ny aloha voalohany olona nafaka, olona tsy concerné amina zavatra manahirany eto amin'ny firenena. Zay zany ny zavatra ray. Raha décision donc zany décision politique ety izy. Io fitondrana io zany tsy afaka hitondra amiko ny na hanao ny fampihavana-pirenena
fa ny olona afaka manao fahavanam-pirenena dia araka ny tenin'ny député teo olona afaka olona toteny amin'ny malagasy rehetra tsy vaky volo zany aloha no mijoro hoe anao an'izao tsika anao fampihavanam-pirenena ary marina ny teniny teo ny fampihavanam-pirenena dia mba hiseho sentir ho malagasy daholo ny rehetrarehetra satria rehefa malagasy daholo ny rehetrarehetra citoyen dia mitovy ny droit fa tsy ny eto Antananarivo hafa ny droit azo ny eto dia hafa ny any amin'ny toeran-kafa zay nge le olona ny eto amintsika tsy iza le olona ny manonona anaran'olona manahira fa eto aloha dia zay teneniko anao zay fotsiny hoe olona toteny olona tsy ino ty voaroroy tamin'ny zavatra maloto indrindrandrindra pahabe maso hitan'olona indrindrandrindra ary tsy voatery ho mpitondrana io hoe mpitondra fihaninao fa ny eo amin'ny fitondrana miteny hoe ay ohatra ny tany amin'ny Afrique du Sud agny e tany Afrique du Sud agny Desmond Tutu mitondra ny fampihavanam-pirenena tsy zany teo fa Nelson Mandela agny teo amin'ny fitondram-panjakana tsisy nidirany fitondram-panjakana mihitsy ny fampihavanam-pirenena tamin'izay fa nasamy azy fotsiny ny ANC no teo amin'ny fitondrana ny ANC zay nisan'ny Nelson Mandela no naka ny décision politique hoe itsika ny eto amin'ny fitondrana tsy andeha hanao agence tsika amin'ny fotsy fa andao tsika anao le fampihavanam-pirenena zavatra tokotokony ohatran'izany endriky ny fampihavanam-pirenena eto fa tsy hoentinao ho décision politique dia intérêt politique anao sy ny intérêt avenir politique anao no ditondranao hoe andao ara atao ty fampihavanam-pirenena ty ary fantanena lehibe nge hoe naninona zao vao mody navoaka io décret non tsy décret fa io projet de loi io zay lanina io fefa tany amin'ny 2013 ny ara nefa nisy nanao teto fananandrananao io ngery zareo tao amin'ny FFKM nisy résolution voaka be le hoe nge tany amin'ny FFKM fa nanina reny tsy narana ary fa nanina ianao zao vao mody nanao io ary faharoa zany nanina io lalàna io no mivoaka eo zao zay lalàna ny izy ty ny député psychiatre milaza hoe tena tsy izy mihitsy le izy satria be dia be ny zavatra mipiazenao dia araka ny teniko aminao teo fotsiny fa hoe tsy tokony voafetra ny lalàna zany tsy tokony voafetra ny lalàna fotsiny zany tsy tokony voafetra ny fotoana zany ary tsy tokony voafetra n'izany hoe équilibre ao anatina réconciliation nationale tompoka tsy misy zany resaka hoe équilibre régional zany satria quand on parle hoe malagasy ianao dia malagasy daholo donc tsy azo limitena amina resaka fatrakena région io fa ny ray safy be mantsy ny ray manontolo zany izy ianao mitena hoe iza le olona andao fa ho hitantsika eo izy mety ho mendrika zay fa tsy maintsy hitanao mipotra eny ihany le izy rehefa avy eo zany hoe tsy ho tanteraka eto amintsika mihitsy ve zany le fampihavanam-pirenena ahoana zany ny situation misy eo amin'ny antenimieram-pirenena amin'ny lalàna zay efa nolanina ty raha am'izao endriny zao aloha mbola sarotra ny fanatanterahana ny tena fampihavanam-pirenena marina eto amin'ny firenena inona ny antony mahatonga amin'ny tenen'izany mavesatra loatra le tsindry ataon'ny mpanjana tany sy ataon'ny vahiny zay voalaza fa hoe mpamatsy voly mpiara-miasy mpampiasa voly mavesatra be ny tsindry le mpitondra nefa manangam-pahavalo etseroa dia ato anatiny zany le mpitondra matahotra ny sezany dia very ny fahanongana azy sy hanongotra anazy amin'ny toerany avokoa zay maneho hevitra rehetrarehetra sy ny vondrona politika mitsangana amin'izao fotoana izao dia zay zavatra zay ny ararotin'le mpanjanaka very hoe io fa mitokamonina io fa miolonolona dia ametrahany an'ity fehipetra samihafa ity dia tsy samy herika mihitsy le mpitondra hoe misy malagasy piraitanydrazana amiko ane ato hoe mety afaka no ana sy hiaro ana hiado an'ity firenena ity meko ohatra ianao jereo zao ohatra ny sinoa nanamboatra ny io lalana tamin'ny francophonie io tsika malagasy tsisy mahafantatra hoe inona ny fifanarahana tao ambadika io fanamboaran-dalana io fa ny zavatra hitatsika dia hoe fangadiana volamena etsy fangadiana volamena eroa fandrobana visy havanana ary tsisy faritry tsy trandraha le sinoa dia le fitondrana tsy samy joro mihitsy hoe fanapaha-kevitra avy ety aminay ane io e tsy samy joro izy fa miafina foana izy ao ambadika dia rehefa mitsangana amin'izay le vahoaka any amin'le faritra manohatra le fitrandrahana iny izy vao mandefa miaramila hidaroka sy amono an'le piraitan-drazana dia rehefa antaninareo mpanao gazety amin'izay le tompony andraikitra dia iny zao chef de région vadivafitovinany dia samy teny hoe tonga ho azy eo ny sinoa
tsy misy vahiny tafiditra eto Madagasikara raha tsy omeny ny ministère ny intérieur visa. Tsy misy vahiny afaka miasa eto Madagasikara raha tsy omeny ny ministère en fonction publique autorisation d'emploi. Nefa le chef de région ary milaza fa hoe tonga ho azy eo. Dikan'izay zany dia hoe le fitondrana mihitsy no marefo ka tsy samy joro amin'ny fanapahan-kevitra izay ho raisiny ato anatiny ary izy mialangalana ary miala amin'izay responsabilité-n'izay dia ohatrohatry ny ahoana ny fandiniantsika na ny sary hojerentsika rehefa mifanehatra amin'ny vahiny izy na reo le antsoina hoe mpamatsy vola na hoe reo mpampiasa vola ireo rehefa inonao fa ny okevitra samihafa hoentiny mpikambana ao anatin'ny gouvernement amin'izao fotoana izao dia hoe fampiasam-bola ny tsy miankina ny tsy miankina ny tsy miankina eo zany ianao dia efa mahita sady manao analizy hoe isy vahiny be dia be indray zany a hiditra eto ametraka ny vahohony eto miafina fosiny ao ambadika ny hoe mpampiasa vola ary profo moa zany io fahitantsika io lasa ny aéroport enitsika fifanarahana hoe ametraka famokarana angovo eto ny vahiny dikan'izay zany reo le secteur clé rehetrarehetra mivavadinao aloha zany dia fa banaka nomenao azy reo le zavatra rehetra anananao hery tena hoe atongavanao any amin'ny fahaleovan-tena tena izy na ara-politika na ara-toekarena dia omenao azy ihany koa dikan'izay memiletika ao anatina fahababontsika io ary mandra-pahatongavatsika saina hoe oleretsy malagasitsika atsika ty Madagasikara ty andao ikondo andao ifametanana anavitra n'ity firenena ity za miteny aminao fa tena hoe potikitsika tena ravitsika satria io ny zavatra misy hoe mangady ary tsisy réaction misy le fitondrana nefa voametsika mipraitan-drazana dia fisamborana fanagadrana raha ndray an'ity lalàna izay nolaniana tena anivony anteny mera-pirenena ity isika ahoana no ahafahana manavaka ny hoe impunité sy ny amnistie na ny hoe famitsoran-keloka sy ireo tsy maty manota za aloha mialatsiny fa tsy dia mbola fantatro loatra ny contenu an'le ina ty le lalàna mivoaka satria mbola tsy mivoaka taty amin'ny vahoaka le izy hoe fa nikonikonin-drareo tao a dia laniny tao amin'ny assemblée nationale moa le izy fa ny tiako marina fotsiny hoe tovenyjour dia ohatran'izao araka ny mieritreritra n'le tenin'ny député teo dia tonga saina izahay anefa ela ny teny Madagasikara aloha fa resy lahatra ny vahoaka rehetra fa ilaina ny manao refondation fanorenana miaingany foto moa be dia be milaza hoe miaingany foto fa mila manorina république vaovaotsika refondation mila atao eto fa ny refondation tsy mety ho vita mihitsy raha tsy mandalo amin'ny fampihavanam-pirenena io zay nge ny drama be eto e ny mpanao politika rehetra zay teanao refondation rehetrarehetra ary efa be dia be ndray sy latry anisan'ny mba tena ny ady mafy koa zay a nanome hevitra ny olo hoe ilaina ny manao refondation eto indrindra fa izay tao amin'ny avitra ny firenena fa izay koa dia fa resy lahatra fa raha tsy mandalo amin'ny fampihavana-pirenena araka ny tenin'ny président zafy io a dia tsy ho tafavoaka amin'io inona ny antony zay ninina décision araka andraisina teo hoe tea anana mpandrosan'ity firenena ty ianao dia resaka calcul politique anao fotsiny sy ny intérêt anao sisa ny lasa ao amin'izy fa tsy mahazo vahana amin'io a ny vahoaka malagasy fa ianao ihany moto mahazo vahana amin'io sy ny intérêt anao satria le malagasy raha tsy mahatsiaro ny tenany hoe izy ko malagasy misy hoe malagasy de seconde zone ozy izy ny député antsika teo hoe fa maninona misy an'izany hoe malagasy any izy fa hoe malagasy mbola le ary aloha le olona mpitondra-panao le mpitondra eto amintsika zay manao le politika tsy manana tena hoe ino idéologie politique mazava tsara hoe hoentinao aizy ty firenena ty faharoa ny idéologie fa tsy ananany a fa milaza fotsiny hoe libéralisme le izy fa libéralisme makay izy faharoa le idéologie fa tsy ananany fa le modèle na politique économique hitondrana firenena mba hanaovana le relance tsisy ko tombontsoana izy ny tena ho arovana za ko raha za ny filoam-pirenena ka nandeha tany amin'le conférence des bailleurs ahako tany Paris fantanina peraka tombontsoana izy ty ho arovana ho any andriamato dokotera tokon'izay nyfantanina petrakantsika amin'ny filoam-pirenena io fa tsy faly fotsiny ny fitondran'izao fotoa fa hoe nahazo annonce na 10 milliards de dollars et plus angamby izay a hoe nahazo an'io tsika hoe ha efa mireconnaître antsika mahatonga antsika ny any ivelany a efa anao ny asa zany tsika anao ny asa ianao nefa ny asa hoentinao amin'io tsy fantatra
vao eo zany députétsika milaza fa irio ny olona rehetrarehetra itavana ny volo io zany hoe andy milaza fahampandroso tsy gasika ilay izy fa vahiny daholo ary ny tena drama amin'izy mivavahady ozy izy ny députétsika teo fa grobaka ary mino an'izany satria izy ao anatin'ilay izy mihitsy dans le métier izy matonga teny zay grobaka fa lasa ny ADP ny vavahady faharoa na hainao anasa koa fa any amin'ny 500 millions de dollars raha tsy diso 500 millions de dollars any lanina fotsiny amin'ny énergie nefa io énergie io ny any ivelany no manao an'ilay izy zany hoe le tena puissance le énergie de tokony ianao malagasy mitazona azy ay tsy ianao no mitazona an'izy fa mivahiny ary za raha fa maheno sisionresaka fa ny appel d'offre rehetrarehetra aneo fa signiara fa lasan'olona orinasa vahiny daholo zay olona mieritreritra anao an'le projet zany hoe ny vola tsy tonga fa ny marché fa lasany vahiny donc rehefa tonga ny vola tsy ho anao malagasy zany le izy fa ho an'ireo vahiny reo zay de efa problème ahoana no ampandrosoana malagasy tombotsoany fantanina zany tombotsoan'iza no narovan'le fitondrana tany zay milaza fa efa mireconnaître atsika ho bady ve ny eran'izao tontolo zao ka nomena 10 milliards atsika de dollars mba ahafany mitavana ndray ny arentsika eto itsika milaza fa manakarena ny ambany tany atao inona raha vola raha manakarensika nanana structure ave sy ina ty modèle politique économie ny fitondrana mba ahafahana tena manao an'le relance économique tradradradrany io zany rehetrarehetra zany fizory de milaza fa ny ilana an'le réconciliation nationale mba handehanana fana manao aingana an'le refondation ianao mametraka fantania rovina ry izy io no atao raha ataony amin'ny forme io le izy de fantakana vahoaka sy fanambakana vahoaka io zay ny valin'ny fanontanianao de za miteny anao hoe anao refondation aloha resy lahatra ve fa anao refondation tsika raha anao refondation tsika andao raha tompoka le réconciliation nationale ny réconciliation nationale tompo décision politique ho a io fa tsy lalàna vidina fotsiny io de vita amin'io ary faharoa tsy limitena araky ny lalàna io le izy fa nisy olona ray aman-dreny be teto fa nanome heviny mba angataka andana consulté o aloha ny ray aman-dreny be teto fa mbola ray aman-dreny ary mbola velao izy za raha mbola velao le rangaha de mba hoe mila mba miresaka aminy mba inona mba vinavina ketra visionao rehetrarehetra mba hoe zao de mba avelao izy resaka ahitana le izy ay ohatr'zao zany satria mampalalandra Afrique du Sud navitany azy zao izy efa pays émergent zao Afrique du Sud nefa tany arinatsika reny amin'ny problème d'apartheid taloha tsy kiarany taky ny fahafana ho an'ireo mba alaelandra tsika indray no aty arinandrareo rehefa aveo amin'ny fotom-pisainana amin'izany fampihavanam-pirenena zany fantanina mipetraka ny amin'izao fotoana zao zany hoe anaiky ny andefitra amin'ny tombotsoany sy emitra ny fanapahan-kevitra manoloana ty fampihavanam-pirenena efa vita lalàna ty ve ny fitondrana manahoana ihany koa ny mety ho rafitra isolon'ny FFM aorinan'izay zao tena hoe toe-tsaina malagasy mihitsy nitondrako ny valiteniko raha ianao zanaky ty tany ty nampianariny ray aman-dreninao ny tahinjagnahary tonga lohany eto amin'ity fireneny ty zay ve de mbola tsy ampy anao hitondranao fanapahan-kevitra entitra hoe zao fandalovako eto zao de anamboarako n'ity firenena ty mba ho lova ho an'ny tanyrazana mba ho tonga firenena matanjaka eran'izao tontolo zao ty Madagasikara ty mbola hiaragna ino koa mbola hitadino anao zay zanaky ty nosy ty no tonga alohany amin'ny fomba zay mahavarina sy mahavalalana ny rehetra ihany fa de hoe tonga ianao eo amin'le toerana everiko fa tokony mba hoe za tsy teny hoe valibabena fa tokony hoe fahatsapana hoe nambinjanahary ny tahinjanahary de everiko hoe misy zavatra goavana be tokony mba ho raisiko amadiako ny fahababony'ity fireneny ty mba ho tonga voninahitra fa isoratra amin'ny tantaran'ity fireneny ty izy ary tsy ho voafafy intsony mialohan'ny risotsika ao anatin'ny loha hevitra faharoany androany de ny raharaha mahakasika ny Augustin Andriamananoro de arao vetrany fanadihadiana mikasika an'izay zahay zany anatin'ny enquête de mbola manao misy ny secret enquête milaza inona ny inculpation zay mbola sy afaka milaza afaka nareo fa zao ne fa izy ve nampahafantarinareo izy parce qu'il a le droit izy efa mahafantatra an'izay samborana mahafantatra ny antony le droit de connaître ny
zahay teo miarinarivo zahay ganareo ngamba masamy malala hoe taiza izy misamborona andromaingavy an'ny mpanao gazety ary mihematra olona sotena nytirevanay hoe izy daholo no afaka makanynemako hoe zay izy aminareo a le horaisiny tonga nitsidika ny Augustin Andriamananoro izay tanana vonjy maika eny amin'ny tobon'ny zandarmaria ny Miarinarivo ny teo anivo ny vondrona mapara sy ny mpiaradia aminy omaly namantatra ny anton'ny fisamborana sy hijery izay toerana misy azy tsy nitsipaka izany ny tompony andraikitry ny toby saingy tsy nahazo hiditra tao ny mpanao gazety raha ny fanazavana azo tsy mbola fantatra mazava izay anton'ny fisamborana tsy misy ihany koa ny didy fampisamborana avy amin'ny fitsarana raha nanontany lehibe ny gendarmerie zay dia izy tsy manana tsy afaka namaly zay tsy convocation tsotra io fa tena arrestation satria garde à vue zany izy ao amin'izao fotoana izao ary hatramin'izao koa dia tsy fantatra zay antony hitondrana azy ety na isamborana azy fa zay zany a dia mampafantatra an'izay hoe reto zahay a manara-maso akaika isetona ny lakolosy zahay a amin'ny fandikana lalàna zay mety zay misy ary mbola mety izy hatreto aloha tsy mbola nisy ny fanadihadiana natao any Augustin Andriamananoro ary na izy tena ny aza tsy mahafantatra izay antony fisamborana miankina amin'ny fihetsiky ny ao anivon'ny fitondrana kosa ny hetsika izay ho atao ny vondrona mapara raha ny fanazavana miankina amin'izay toyany aty amin'ny zay fihetsiky ny fanjakana satria na le gendarme tato aza dia baiko fotsiny no azony dia miandro fotsiny koa izy ka dia mibaiko amin'io zany dia mazava fa avany ambony ihany ka dia miankina amin'izay toyany avy any hoe inona dia izay no hitantsika hoe ahoana ny fandehanjavatra toyny arakaraka ny toyny misy zany ny fisehony toyny ataonay raha ny fanazavany teo anivon'ny mapara hatrany tsy mbola misy ny teriterina ny herisetra izay natao any Augustin Andriamananoro raha tsy ivina taoriny nahitana ny tsy minisitra teo aloha ity tamin'ny hetsiky ny mponina tao somamanina noho ny atomboa ny fanenjehana azy izay nitota amin'ny fanenjehana azy teny amin'ny fobetoerany Viva Ambodivona ka ny akarany mivantana tao amin'ny fampalalam-baovao ary ny afara tamin'ny fisamborana azy teny ampandevenana ny asabotsy lasa teo ny 17 ny volana Decembre lasa teo moa no tokony nanatotosana ny fitsarana n'Andriamatoa Augustin Andriamananoro saingy tsy totosa izany no ny antony tsy fantatra ny raharaha somamanina tokoa ve no hiampangana azy sa noho ny hoe tsy firehana tsy mitovy hevitra amin'ny mpitondra manao amin'ny mapara raha ohatra aloha le toe-javatra misy dia malasa saina ihany aloha valiteny amin'ny mahamalagasy mihitsy angamba no amaliko an'izay raha ny samborona Andriamatoa Augustin Andriamananoro dia ao anatina ranomaso ao anatina andro manjombona ary eny ampandevenana eny ampasana ny toe-tsaina malagasy dia mametraka fa hoe ny gasy tsy miady amapaty zany hoe ninona fifanandrinana misy ka misy olona lavo eo dia mitsahatra ny ady ary tsy mitoza ny ady zany raha tsy miala tanteraka eo ambohatra zany fahafatesana zany ary voalevina amin'ny toerana misy azy ny firazanana nefa dia ao anatin'ilay fandevenana mihitsy no atao le fisamborana inona loatra le fahamehana misy ka tsy maintsy hoe tamin'iny andro iny no nanaovana le fisamborana nefa Augustin Andriamananoro dia be ny mahita azy miriorio mandehandeha miaina ohatra ny olombelona rehetrarehetra fa naninona tsy nisamborona izy tamin'izay fotoan'izay raha izay faharoa za dia mba te hisarika ny fijerintsika piraitan-drazana raha ohatra ka hoe olona ohatra n'Andriamatoa Augustin Andriamananoro zay tsy namono olona tsy nangalatra ary lehibe indrindra dia hoe ministra niara-niasa tamin'Andriamatoa filoham-pirenena tao anatin'ny vanim-potoana ny tetezamita zany hoe mifanila aminao ao anatina conseil de gouvernement mipetraka amina latabatra boribory miaraka aminao ao anatina conseil de ministre ary mbola filohan'ny fampelezan-kevitra tamin'ny sedra politika rehetrarehetra zay nandalo teo amin'ny firenena no vitanao namany no manao azy ohatran'io eto dia maka ny toeran'ny
mpanao politika sy ny mpanara-baovao rehetrarehetra hoe raha ohatra ka ohatran'izany ny finamanana na ohatran'izany ny fiaraha-miasa aleo mailomailo sy mitandrina ihany a tena aleo mailo sy mitandrina hoe olona niaraka nipetraka taminao tao anatina vanim-potoana lava mifanila aminao eo dia vetivety eo ary olona niasa nanao propagandy ary directeur de campagne de vetivety eo aty aoriana kely dia zao ny zavatra mahazo azy za tena miantso mihitsy namana mpanao politika rehetrarehetra hoe mba mandinidiny ihany ry zalary mba mandinidiny ihany ry zareo hoe ohatrotry ny ahoana ny fiaraha-miasa sy ny fiombonana ao anatin'ny fanompona nyity firenena ty fomba fijeriny docteur nyreny zavantrangy reny eny ary ny fomba fijeriko an'ilay izy mampanao politika dia mahitako fa tena mampiseho ny tena endrika sy ny toetra ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana le izy inona ny tiako hidirana amin'izay ny tiako hidirana dia hoe raha araky raha ny miaino ny tenin'ny député teo ihany ahako hoe mahamahina ihany raha ohatran'ireny ny olona niara-ny asa nefa ohatran'izao zavatra miseho ka normal an'ilay izy fa reny mihitsy ny zavatra miseho ny ato dia zao za tena tsy resy lahatra fa hoe andriamato herira jonary mampiana dia voavolavolana toko politika ka manana ny atao hoe éthique politique aloha zay ny ray voalohany raha manana zany éthique politique izy ka tena nieritreretina ho tena hitondra ny firenena mety tsy ohatran'izay koa ny comportement nataony amin'ny fandraisana décision zany amin'ny zavatra toy ireny zany eto zany tena maramarina aloha fa tena tsy voavolana toko politika andriamato herira jonary mampiana ny tafakatra eo amin'ny fitondrana faharoa raha ohatra ka voavolafola sy nanana zany vision tena hitondrana amin'ny firenena izy dia tena mahafantatra hoe izavy ny tena ekipa hiaraka amiko a hianao conquête de pouvoir fa ny zavatra heniko nge amin'ny mpanao politika zay niaraka tamin'ny rehetrarehetra dia hoe nisy voatsipaka mbavafo mihitsy a nisy an'izao zay niaraka tamin'ny rehetrarehetra satria lasa fiarahana occasionnel fotsiny zany le izy ny fiarahana hatramin'izay mba hahazahoana pouvoir zay dia efa zavatra anankiray danger aloha loza mitatao a ho an'ny firenena satria olona tena tsy stable au niveau politique no mitondra antsika amin'izao fotoana inona no azo atao fa eo aloha zany ny zavatra misy satria olona voafity izy zay zany ny tena voalohan'ny zavatra manahirina voalohany faharoa araky ny teniko teo ihany sady tsy manana idéologie izy ny tsy manana tena programme matotra ahafahany tena hoe anonitra nyty Madagasikara ty raha ohatra izy miteny hoe manana fa mahibe za manam-pahaizana tsy zany io tsy zany io fa nitantaran'ny eran'izao tontolo zao eo anatina firenena hoe nandroso a tsy ohatran'izay le izy fa ny olona tsy maintsy voavolavola politika manana éthique politique manana zany conscience politique ary rehefa mandray décision zany décision politique dia tena mandeha mba tsy hanimba ny vahoakany zay le hoe miaro ny tompontsoa amin'ny vahoakanao ve anao sa miaro ny tompontsoa intérêny izy io arovanao io zay zany ny faharoa fahatelo tsika manahirana fa tsika malagasy mampiasa loatra vocabulaire tsy dia haitsika loatra ohatra démocratie état de droit bonne gouvernance tenena fotsiny zany dia forcena adika amin'ny teny malagasy le izy fa ny zavatra niseho tamin'ny monsieur Augustin Andriamanan'olo reny ve milaza fa ao anatin'le ba iny ty état de droit aloha zay aloha zany fantaniana zany ao anatin'ny démocratie ve misy an'ireny zavatra reny hoe olona samborinao ty tsy malala akory ny atony isamborana anazy ohatra zany le hoe fomba fitantanana firenena nresahako za tsy miteny an'le hoe inona zavatra miatra amin'le olona ary naninona le olona fa ny comportement anao a amin'ny citoyen anankiray citoyen malagasy ao amin'ny firenenao ianao mpitondra inona ny comportement fa na le gendarme saina sambotra rake tsy mahafantatra akory hoe iny ty fa baiko hoe baiko ny anay dia baiko dia miala tsy fa baiko io le olona mba ampahafantarina vaoaka malagasy ianao misy droit minimum hoe ianao aloha miaina eto amin'ity tany ity mijoro eto dia karaha olona misy olona manatoro eo dia mana droit anao ahafantatra hoe fa ataonao inona zany rehetrarehetra zany zany mijanona amin'ny fanenjehana n'Andriamatoa Andriamanan'olo ihany ve ny raha tahaka izao sa hoe ireo rehetra zay mety hoe tsy hitovy hevitra amin'ny mpitondra dia hoenjehana avokoa zany ve le fampihavanana tena tiana mpianina eto amintsika ka tsy ny aeritreretra tsy dia miditra loatra amin'le resaka fampihavanana le izy eny fa le danger nytenenin'ny Andriamatoa député teo hoe mahamahina ihany nareo re olona amin'ity zavatra ity satria amin'ny fotoana tsy ampoziny
dia mety isy zavatra anjoanao zay tsy fantatra kory hoe inona izy io tsy Augustin Andriamanan'Ory ara nge voany io e fa izahay tao amin'ny DFP range i Robson Pierre nge membre ny DFP dinika ao amin'ny fanavotam-pirenena iny voasambotra tany Somamaniny olona tao aminay nge tao amin'ny DFP iny sambony iny tsy fantatra hoe ahoana ninona rehetrarehetra dika zany mamana zany fa isy zavatra ataony fanjakana tsy aradrariny akory ary tsy araky ny zoanao no ataony zay nge ny tena olona zay neto ny resaka fampiavana-pirenena mazava be aza disoina mihitsy ny aty tsy tiako zany saritana sainio aza dinosona ny tena fotokevitry ny fampiavana-pirenena amin'ny zavatra ponctuel miseho ka hoe zao hoe fampiavanana-pirenena ny tedavina satria samy hafa be mihitsy ny resaka fampiavana-pirenena sy ny zavatra miseho ohatran'ireny hoe tena hoe tokony hoajana ny zoan'le olona tsy resaka fihavanana io fa resaka république droit républicaine droit discipline ao anatina fiarahamonina no tsy arahan'ny fanjakana mihitsy dia fantany apetraka atteinte à la sûreté de l'État hoe atteinte amin'ina filazanareo azy anao amin'io le hoe l'ordre maninona amin'ny ordre public moa fa rehefa ina ny olona anankiray satria hoe manakandalana izy zay daholo le inculpation atao aminy hoe manakandalana zany fa rehefa ohatran'ina no atao dia manakandalana olona fa rehefa ina ny olona tsy manakandalana rehefa mibahana eo ohatra BDB zany ny zavatra mariny zay le teneniko hoe BDB ny vocabulaire ampiasaitsika eto nefa tsy dia mifanaraka amin'le fotom-pisaina antsika malagasy ny tena zavatra iainantsika zay le mahatonga ako hoe avero kely fotsiny amin'iny fa mifandray foana moa le zavatra rehetrarehetra hoe fampiavana-pirenena le lazainao io mikasika ny aferany Augustin Andriamanan'Oro resaka efatra ho amin'ny base ny culture malagasy fifanajana firaisankina dia tenerana ary fihavanana ary zavatra anakefatra lehibe reo moa hita ve zany eto amin'ny firenentsika zao ho an'ny mpitondra satria zany zavatra culture zany tokony ho hita ao anatin'ny fomba fitondrana ny firenena satria fiarahamonina malagasy marina avokoa zany ny olana ny eo ady izay le mpitondra milaza fa hoe gouvernement de combat zao hoe raha miaino zany ianao dia ohatrany hoe mpitondra tompona andraikitra nefa araka le nambarako tery aloha hoe tsy samy seho ary tsy samy joro amin'izay fandraisana andraikitra zay io olana tany Somamanina io anie dia avy any amin'ny mpitondra ny olany maninona ny mpitondra ny tsy mitsangana dia manazava amin'ny vahoaka hoe zahay ry vahoaka ny nandrain'io fanapahan-kevitra io dia ohatran'izao fifanarahana natao tamin'ireo sinoa eo ka ampahafantariny nareo fa ho avy eo ireo sinoa eo dia angady ireo sinoa eo tsisy miresaka amin'le vahoakany tsisy mampahafantatra n'le vahoaka fa tonga dia tonga fotsiny le sinoa miaraka amin'ny fitaovana angeza be dia mangady dia iza mpiray tamin'ny razana tsy ho taitra amin'izany iza mpiray tamin'ny razana anaiky mora fotsiny an'izany hoe enao atraminao dia misy olona tonga eo tokotaninao mandroba ny zavatra eo tokotaninao ny olana dia zay amiko hoe avy any amin'le fitondrana tsy mahasamy joro amin'ny fanapahan-kevitra zay raisiny fa raha tena gouvernement de combat na hoe ametraka an'izany état de droit na état fort zany dia tokony mahasamy teny ny mpitondra hoe zay ry mpiray tamin'ny razana dia naray fanapahan-kevitra ohatran'izao ny amin'izao azafady kely am'izay fa tonga dia resa toizako kely le teninao ny maha gouvernement de combat zegny ny fanontaniana dia hoe mety gouvernement de combat io contre qui fa contre qui ny vahoaka ve ny tompontsoan'le vahoaka ve no arovany sy adiavana mba ampisotra sa tompontsoan'izy fa izy dia afaka maka décision zay ny tenko anao hoe mety mialatsiny amin'ny teny hoe izy tena mahafaka maka décision ohatra nina ataony amin'ny Augustin Andriamanan'Oro iny rehefa tatatra fa misy zavatra manana izy dia maka décision izy hoe androany zao no atao mahafaka maka décision amin'ny tiany anaovana azy izy fa le tompontsoan'izy no arovana amin'io ina ny antony anaovana n'io acte rehetra ataon'io mba tompontsoa tena hoe miaro ny vahoaka ve mahazahoany vahoaka tompontsoa ve ahafahan'ny vahoaka mandra-piadanana ve mandra fahalemana sa vao maika manakorotana azy zay le natonga teny teo hoe atteinte à l'ordre public manina rehetra fomba filazan'zareo juridique azy io manahina fa rehefa inona moa ny diso le olona ary rehefa inona ny tsy diso izy amin'ny zavatra ataony anankiray
arakaraky le intérêt an'le mpitondra ento no manahirana izy mialatsina raha afaka nyteninao tsisy tiny mikasika an'izay indrindra hoe raha ny zava-misy reto amintsika zay manelingelona ny intérêt any sasany esorony ranona alany ranona soparana zay mibahana ny lalany anina ohatr'izay foana ave ny ainana eto amin'ny firenena hitondra makaizy zay zao aloha tsy izay foana ny ainana eto amin'ny firenena marobe ny zavatra niseho teto raha hatry nypetrahanyity fitondrany ity ny aingavy any amin'ny fifidianana communaly natao letrezana fifidianana loolona feny fampiororona io asan-dahalo tsy voafe io fitrandrahana ety sy roa tsy azahoana valiny tsy azahoana fanazavana io le vahoaka tsy diso ary le vahoaka mahatakatra fa le vahoaka dia mametraka hoe amin'ny vanim-potoana ohatran'izao a dia tapitra io zavatra io amin'ny fotoana ohatran'izao a dia tapitra io ary andray ny fanapahan-keviny ny vahoaka ary anoizako azy dia zao raha ohatra ka kely ny enjeu dia mandefitra manana ny rariny ny olona fa raha lehibe ny enjeu dia tsy handefitra manana ny rariny ny olona inona ny afarany tsy maintsy hitsangana izy hiaro ny zony sy ny tanindrazana ndray matoa dokotera meme fotsiny ianao ato fa za tsy ao anatin'ny fitondrana manakevitra ny amin'izay manakevitra ako ny tena manahirana fitondrana io amin'le tenenao zay hoe dia hoe somy zany rehefa ohatra hoe tsy azo azony ny problème an'ity fitondrana ity nanomboka tamin'ny 2013 ka hatramin'ny androany efa nanana telo taona izy nomen'ny olona hitondra teo ampilaminana fa tsy vita mihitsy fa tsy azony mihitsy le atao hoe stabilité politique le stabilité politique akory tsy hoe rehefa miteny ana dia hoe tsisy ny stabilité fa le fomba mitondrana ny firenena io dia izavo ny olona ekipa hitondra hiaraka aminy ao no tsy misy satria be deber zareo no tsy mitovy hevitra zay ny tsy azahoana ny stabilité politique io tsy ny fitenenany mpanohatra ity ivelany hoe misy zavatra tsy mety misy zavatra zao dia ana dia hoe tsy misy ny stabilité politique tsy zay mihitsy ka hoe manakorotana ny any teto tsy mbola nisy mpanohatra ka nanakorotana fa raha nisy mpanohatra teto hanao manifestation mbola naka autorisation aloha teny hoe zay anao an'izao fa tsy nomenao izy anao an'le manifestation tiany atao donc tsy ny mpanohatra tsy ny siny ny stabilité politique fa diso miteny marina loatra any zavatra enjeu ao aminao ao ve ny mpanohatra dia lasa miozongosony ianao satria nahoana satria ny communauté internationale zay miteny anao a no ahitanao ny aniny rehefa miteny dia zay anao vao miteny hoe tena tsy mety tianyity zay le hoe satria ny aniny mbola mibaiko anao ianao nge zany mety marionnette mialatsiny a marionnette nireo ianao fa tsy marionnette ny vahoaka malagasy fa raha marionnette ny vahoaka malagasy ianao hafafa ny fihetsika eo zay ny manamarina ny teniny andriamato député teo hoe raha mbola tsy kely ny enjeu dia mandefitra manana ny rariny ny vahoaka fa rehefa ohatra ka rehefa androalika ny ranimbary ahosahina fa ianao indray niazakazaka hitady lalana hivoaka nyity madagasikara ity zay le manahirana nefa itsika eto a efa niova ny toetsay malagasy andao tsy izantsony andao ifampiresaka andao anao fampiavanana andao hidinika ozy izy ny DFP andao tsika resaka misehatra iresana fa magaga na zareo amin'ny fitondrana raha dia miteny hoe aza korotanina vao miteny ny mpanohitra hoe aza korotanina zareo aza korotanina fa velao izy hiasa fa ngamo nisy nasakana anazy tsy hiasa teo izy amony ny olona un citoyen lambda milaza mpanohatra hiteny hoe zao ny zavatra tsy mety ka asakana anao tsy hanao ny asa rehetra tokony ataonao fa ianao mihitsy tsy mahavita an'le izy na tsy hanao an'le izy dia zay le enjeu le lalana andehananao mihitsy ny tsy hitanao sady tsy voafaritra ao le izy ianao nampanantenany malagasy hoe zao nataoko a fa ianao ny teny fotsiny fa ny lalana andehanana amin'iny tsy hitanao hatramin'izao ary ny magaga tsy mahay maka lesona nataon'ny hafa na maka mandray modely nataon'ny hafa fa nefa ohatrany mba manana endrikendrika an'izay any hoe mba makatahaka kely ihany fa to maninona tsy mandeha any amin'le lalana tokony atao an'le izy ny antony dia tsotra ihany tsy intérêt ny malagasy io arovanao ao io amitondra firenena anao a fa zavatra hafa ny tompotsy hoe arovanao amin'le izy io zay ny tena manahirana ty ary sahako miteny an'izany satria amin'ny resaka fampihavana-pirenena io a tsy hanaovanao resaka intérêt politique fotsiny an'ity fitondrana ty dia hoe andao lan'io dia io no atsangana
dia kisarisarina komity ilay izy komity fampiavana pirenena hafahafa zany napetraka ao eo dia avy eo inona zavatra miseho zavatra na desuan'ny malagasy nge mialatsina itenenty eto fa zavatra tantaran'ny firenena misy izy mahadesuan'ny malagasy hatramin'izao amin'ny fitondrana ty hoe anao fampiavana pirenena sy ny FFKM dia tsy nitoitsola izy fa Andriamatora Valomanana tafiditra teto fotsiny dia zay dia nangina le izy nandritry ny 5 taona zay ve le fampiavana pirenena ataony nivoriana teny amin'ny CCI vato hoe ampidiry fa rehefa tafiditra eto Andriamatora Valomanana dia mandeha miriry izy dia milamina mpanao politika efa manao fampanao bonjour sy tsy mifampigafigafy anatiny ena dia zay no izy izay ve ampandroso malagasy zay le filozofia ny fampiavana pirenena mbola averiko tsara teo hoe ny filozofia n'io lalina io fa tsy resaka intérêt politique nanana fitsonotro zao tsy ampamaranana ny fandarana dia ampatsiahirina ianao fa ny fampiavana pirenena sy ny resaka raharaha Augustin Andriamananoro no nentina taminao tamin'ny Tsiandroantsia dia ny farany ofitsinina ao anatin'ny 2 minitra avy aminareo vahinina saina Andriamatora Zavindrakoto mbela miteny ny ahy zany mahafatra amin'ny vahoaka malagasy fotsiny mba hijery amakafaka zany fantatsika ny zavatra miseho amin'ny anteny miram-pirenena ny vahoaka malagasy 20 tapitrisa manana fomba fijeriny fomba fitsarany anio anteny miram-pirenena io misy lalàna mivoaka foana ao anatin'io raha tsy laza zavatra anankiray ahako hoe misy lalàna mipetraka teto dia le statut de l'opposition nanomboka tamin'ny 2013 niavitra amin'ny firenena no efa nidéclaré hoe parti de l'opposition légal ary nanao déclaration tao amin'ny ministère ny intérieur ary tao anatin'ny statut de l'opposition misy ny atao hoe tokony avoaka zany ny décret d'application le izy efa tamin'izany izahay parti maromaro tao amin'ny parti de l'opposition tao amin'ny GPPO nagnatoko hoe avoiny décret d'application io mba hisin'ny tena zany fifandanjana ao anatin'izany fitondrana zany régime normal zay le hoe état de droit sy ny bonne gouvernance sisy le vocabulaire tsy dia ny malagasy lazay koa io amin'izao fotoana zao nefa efa misy zany zao ny atoko ny déclaré ny MMM zany lazaiko eto ny déclaré officiel tao anatin'ny congrès nandeha tsara amin'ny procédure satria zay hoe tsy misy opposition mihitsy eo anatin'ny assemblée nationale io dia mampime mihitsy le hoe tsy misy opposition amin'ny assemblée nationale zao ndrefa misy parti politique manana député maromaro ao anatin'ny assemblée nationale efa manomboka mimetraka an'le sady mitako hoe avoiny ny statut de l'opposition fa maninona ny mbola tsy avoaka zany resikoatra zany le teneny hoe rehefa décision ina no asa raisy naingana le zany dia rehefa iny zay ny hoe sadasada manatsoratra zany io assemblée nationale io amin'izao fotoana ka dia manahina fa ny vahoaka malagasy mila mitandrina amin'izay lalàna rehetra mivoaka aminatiny io mila andinika tsara fa ny any zavatra teneko fotsiny dia hoe tsy miaro ny tombontsoantsika malagasy rehefa tena tiniana io fitondrana io Andriamatora Zavitsandraofa ity Madagasikara tia dia azo amboarina azo ampandrosoana fa zay fampandrosoana any Madagasikara zay dia tsy maintsy ny malagasy no mampandroso ny taniny fa tsy ny vahiny raha vahiny no manjaka eto amin'ity firenena ity dia endrika ivelany ny ohatran'ny hoe fandrosoana mety misy trano mijoalajoala na zavatra mamirapiratra mitsangana fa le malagasy mbola resy ao anatiny fa tsy maintsy ny maro anisan'ny malagasy no tonga tompona ndraikitra tonga acteur de développement mandray an-tanana ary mitondra ny fampandrosoana ny Madagasikara zay vao tena hoe mandrosontsika faharoa dia hoe raha ny abean'ity firenena ity sy ny zavatra andrasan'ity firenena ity sy ny vahoaka malagasy mbola tsy ampytsika malagasy ary mbola vitsy loatra tsika mpanao politika raha tena hoe miombona amina tanjona anankiray hoe ampandroso marina n'ity firenena ity fa hatreto aloha dia mbola tsy maharesy lahatra zany hoe ahatongavan'ity firenena ity amin'izany fandrosoana zany na hoe lay teny fanevandraisiny sasany hoe Madagasikara prospère moderne tsy mino ary tsy resy lahatra raha tsy ny malagasy no manatanteraka sy manao ny fomba rehetra ny fametanana atongavana amin'izany tanjona zany
Mifarany etsy ihany koa tompo klasy tompoko vavy ny fandarantsika ho an'ny androany ankasitrana feno ianareo miralana naiky ny vahiny tato anatin'ny fandarana ankasitrana ihany koa ianao izay nanaraka tamin'ny fahitalavitra hatramin'ny farany azonao ataony mijery anyty fandarana itsy ao anatin'ny tranokala tv.nkolo.mg izay no koa no ametrahana ny veloma ho amin'ny herinan'io toy izao indray veloma tompoko